Da sika anaty ity video ity hianatra idioma vitsivitsy indray voalohany dia ny hoe scratch someone's back. Izany hoe adikatsika arak'izay hoe fahinoantsika zay dia mihoatroatra lamoson'olona na mikoakoatra tsy haiko loatra fiteny azy. Nefa ny eto izy dia tsy izay akory ilay tiana tenena raha ampiasa an'io ianao raha tsy hoe tena te hampiasa hoe mahotrôry ny lamosiko dia can you scratch my back please. Fa eto idioma ilay izy dia tiana tenena hoe manome faveur olona iray ianao raha toa ka omena olona faveur, manampy olona iray zany ianao raha toa ka hanampianao ihany koa ilay olona, ohatrohatran'izay ilay izy. Ohatra zao hoe can you help me tidy in the house please. Dia ozy izy ianao hoe if you scratch my back I'll scratch yours. Dikan'izay hoe raha ampianao za dia hanampy anao ihany koa. Dia miteny izy ohatra hoe I'll help you with the housework if you help me with my homework. Izany hoe ampiko ianao amin'ny raha ohatra ka hanampy anahy ianao amin'ny devoirako. Manaraka dia ny hold your horses. Ny hold zany midika hoe tenir, izany hoe mitazona. Dia ny horses soavaly tsy adikatsika mot à mot ilay izy fa dikan'izay raha idioma izy dia hoe miandrasy ianao, be patient na hoe wait. Miandry kely ianao na mahareta kely. Ohatra teny an'ilay olona anankiray ianao hoe let's go we are late. Andao handeha fa tara isika. Dia ozy ianao hoe hold your horses I still need to get prepared. Izany hoe miandrasa kely fa mbola mila miomana aho. Manaraka when pigs fly. Pig zany kisoa dia fly hoe manidina. Dikan'izay zany hoe rehefa manidina ny kisoa izay zavatra tsy tranga mihitsiny. Izany hoe ampiasainao io hitenena an'ilay olona hoe tsy possible mihitsy izany na hoe mamorona ianao sy ohatran'izay. Example, the doctor said if you want to be healthier I need to eat more chocolate. Izany hoe ozy izy ilay dokotera hoe raha te ho salama kokoa zany dia mila mihinana chocolat misimisy kokoa. Dia ozy izy ianao hoe yeah sure when pigs fly. Izany hoe tsy ho possible mihitsy izany tenenao zany. Farany dia get in someone's hair. Izay midika izy amin'ny idioma azy dia midika izy hoe manelingelana manadala olona iray. Ohatra why don't you play outside please you're getting my hair. Izany hoe maninona nareo raha mba milalao any tokotany fa manelingelana na manadalana fotsiny eto. Okay, izay indray no idioma kely zaraiko taminao androany. Voalohany dia scratch somebody's back. Izay midika hoe manome faveur olona ianao raha ohatra ka en retour koa ianao mahazo fanampiana avy aminy. Faharoany dia ny hold your horses. Izay midika hoe miandrasa kely ianao na hoe mahareta kely. Fahatelo dia when pigs fly. Izay midika hoe zavatra tsy tranga mihitsy izany zavatra tenenao zany, zavatra tsy ho possible mihitsy izany. Ary farany faefatra farany dia ny get in someone's hair. Izany hoe manelingelina na manakotaba na manadala olona anankiray. Dia izay indray ny idioma vitsivitsy nozaraiko taminao androany. Dia ozy izy hoe mba tonga anao atadidy azy dia ampiaro ampiasao na ihany koa zareo amin'ny namanao hoe izao ny dikan'izao amin'izay tadidinao kokoa izay. Bye!